Alady fa efatra mifolony volana Jolay faly mitsidika ny tokantrano andray tompolay sy tompovavy amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery asaina mpanajana ary ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Taranja baolina lavalava no resantsika voalohany nanakoako teto Madagasikara ny fedina ny tompon-dakan'i Afrika eo amin'ny taranja baolina lavalava sokajy nandritra n'ity herinandro ity na lalao manasadalana ny tanterahana tamin'ny alarobia lasa teo ary ny lalao famaranana dia ny tanterahana androany. Ry zareo kianjan'i no voahosotra ho tompon-dakan'i Afrika ho amin'izay sokajy izay rehefa nandresy any Zimbabwe tamin'ny isa 2027. Nitolefika ny zebra ary tsy nahovoka nanoloana ireo kianjan'i goavambe 2020 no 7 io ny safarany ny batandro zareo kianjan'i ny fandresena. Vao efatra minitra monja nanomboana ny lalao dia efa natonga baolina ny tanana ary zareo Kenya. Telo minitra taorian'izay dia mbola niampindray ny baolina ny tanana tonga ny zareo Kenya. Zay nahazo ny isa 20 raha telo monja fotsiny no matiny zareo Zimbabwe. Tany amin'ny minitra faraka amby folo vao namalibotana any zebra ka nahatonga baolina ny tanana ihany koa. Mbola niampy penalty roa sy dropsa iray io ka nahazo ny isa 4-20. 5-20 no 4-20 zany ny isa teo. Io ihany koa no nentin'ny rotota ny ala sasatra. Raha fitinina dia niady ny baolina tao anatin'izay fizaram-potoana voalohany izay. Azo lazaina ho nifandanja tsara ihany koa ny herin'ny rotota teny ambony kianja. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nitoy ny totoafon'ny zareo Kenyana tao anaty ava reraka zareo Zimbabwe nanoana ka tsy nahavita ny lalao firy intsony. Tetsakilan'izay dia nisesisesy ny baolina matin'ny Kenya. Tany amin'ny 10 minitra farany moa dia tsy nahavita ny lalao intsony zareo Zimbabwe fa dia nanjakany Kenya tanteraka ny kianja, nazava ihany koa ny lalan'izy ireo ho any amin'ny fibatana ny amboara ka nisalorany ny anaram-boninahitra mahatompon-dakan'i Afrika sokajy tamin'ity taona 13 sy 20 ity.